kristianina mifampandroso fandaharany radio vaovao masoa iandreketa ny miaramila amin'ny fahamarinana Edouard miara-jatovo ko dia aoka isika hiezaka hitady ny momba ny fiadanana sy ny momba ny fifampandrosoana manaraka hatrany onjam-pianao de information ianao ry mpianao-jaina amin'izao maraina izao isorantsika ny tombo raha mbola omeny ity fotoana ity ahafahana mifampitantana azona mifampizara ihany koa ary dia isorana ianao mpiaino manaraka ny onjam-peo ny radio vaovao masoa ny fandaharana kristianina mifampandroso moa no arahinao ary dia andrasantsika vahiny hafa indray amin'ity maraina ity dia Andriamatoa Randria Mananjara Daniel izay mpampianatra mpikaroka eny amin'ny polyteknika Votovorona moa sady mpandraraharaha teo ny tenany izy moa dia misehatra eo amin'ny resaka fanaovana décalaminage na moteur à l'hydrogène izany no iresadresaka amintsika indray amin'izao maraina izao ny voalohany indrindra andeha aloha ampandrosoana izy ary faly miara-panao izahay ao anatin'izao fandarana kristianina mifampandroso izao dia faly miarabanao rahala Edouard mampandrosanay eto amin'izao fandarana izao dia faly koa miaraban'ny mpiain'ny radio vaovao masoa rehetra entompoko andeha tonga dia hidirantsika avy hatrany ny votoanton'ny fandarana araka izay nambara teo resaka décalaminage na moteur à l'hydrogène moa no horisantsika inaka izay afaka azavaina amin'ny mpiaino ve décalaminage na moteur raha zany moa tsika mety mbola tsy heninao mihitsy zao zany teny zany satria tena voambolana teknika ilay izy dia ezaka mba hanazava azy amin'ny tsotsotra amin'ny fomba mety azonao azy angamba hoe inona atao hoe décalaminage ny ohatra alaiko akaiky indrindra angamba dia ny hoe rehefa an-dakozia tsika rehefa mandry trafo ohatra manaingina zavatra amin'ny vilany dia zavatra eky indrindra raha fikitay ohatra zany dia hitatsika fa mainty ny vody vilany mainty vilany ary ny zavatra hitatsika koa raha dia na ny lakozia koa raha dia na dia fotsy be mihitsy ary tamin'ny voalohany efa mandro sika ela dia manina miamainty ilay lakozia tena ny atao rehefa ohatr'izay dia na zany fafana aloha diovina aloha zay dia na rehefa avy tena lokoina mihitsy mba hamerina azy dia ohatrohatran'izay koa ny zavatra mitranga rehefa misy zavatra mirehitra zany zay moa zavatra zay rehefa misy zavatra hafa misy zavatra mirehitra dia mamoaka ny atao hoe calamine zay zany amin'ny motera zany resantsika anatin'ny motera raha fantatrao na tsy fantatrao zany fa reny hoe lasanty na gazole ampidirinao dia arehitra dia le firehetana iny no miteraka hery dia zay hery zay no mampandroso azy zany zany tena misy zavatra atao hoe afo be mihitsy ao anatiny ao zany zavatra mipoaka be mihitsy zany ao anatin'ilay motera eny ary isaky mipoaka reny zany isaky mirehitra reny dia misy atao hoe mety hoe calamine zany hoe le tsy tena mirehitra tsara ilay izy dia lasa misy fahazany hoe zavatra maintimainty mipetraka miraikitra madity anaty motera any dia zay décalaminage zay nefa zany tena mety hiteraka teradoza zany tsy ataoko hoe zava-doza zany ho an'ny fiaranao satria lasa manetsina anatin'le motera any zany le calamine vokatry le firehetana satria tsy mirehitra tsara izy indrindra ka ratsy ny kalitao ny lasantsy nga ny gazole atsika dia tsy mirehitra tsara le izy dia reny miteraka loto dia loto anatin'izany raha isaka tena hoe pièce zany tena iresako anaty motera zany zao ohatra dia hoe voaloto anatin'izany ny banusière ny soupapa ny injecteur ny turbocompresseur ny catalyseur ny filtre à particules dia reny dia lasa misy fiantraikany ina moa le fiantraikany voalohany dia zay sarobelomina le tomobile ny faharoa mety mamoaka setroka be le tomobile fahatelo ohatra miaccélérena ohatrany tsy mahazo tsara zany ohatrany be mamoaka feo be zany le moteur fa ny zavatra mitranga ohatra hoe lasa mandany lasantsy be le fiara na mandany gazole be le izy zay zany le vokatry le calamine ka hatramin'izay moa zany na mbola sisy ity teknôlôjia ity moa zany dia ny fanaon'ny olona dia zao fotsiny hoe manadio vidange manao vidange zany dia miala le moteur dia hoe ny fanantenana dia mba miara-miala amin'ny menaka maloto iny lay
zay loto ao kanefa tsy tena marina zay satria ny vidange de ny tapany ambanin'ny moteur ny atao hatramin'izay ny olona zany de iny moa ny atao raha anadio ny tapany ambony fomba atao de tsy misy afa-tsy hoe vanitra teraka tsirairay daholo ny piesy rehetrarehetra de diovina tsirairay daholo de averina amin'ny laoniny ndraiky kanefa zany tena mandany andro sady lafo be fa mazao fotoan'izao de misy an'ity station de décalaminage ty zay zany no mivarotra azy eto Madagasikara amin'ny alalan'ny société antsoina hoe Carbone Cleaning Madagascar Carbone Cleaning Madagascar dia ny ataonay zany dia zay no natao hoe distributeur exclusif an'io eto Madagasikara zay rery zany mahazo mivarotra an'io marque Carbone Cleaning eto Madagasikara dia varotra an'io station d'hydrogène io zay ny atao amin'izy io zany de ohatra zany ianao manana problème am'izay olana am'izay zavatra resako toy zany ohatra hoe mirehitra ny témoinao manomboka miaina ny tanjaky ny fiaranao mamokamoka setoka be manomboka sarobe lomina misaratra be dibe misaratra be dibe ny témoin mirehitra ohatran'izany de mety tokony ohatsaina voalohany de mety vokatr'ilay loto zay vokatr'ilay loto zay zany tokony hoe réflexe ataon'ny olona zany mety avy amin'ilay loto mahatonga an'izay de ny vahaolana ataonay am'izay fotoan'izay de makaty aminay nareo de ataonay natao hoe décalaminage les moteurs ina moa ny ataon'izany de zao io moteur an'io zany rehefa makaty amin'ny atelier-nay zany ianareo dia velomina eo le moteur dia andefasana gaz hydrogène any anatin'ny admission-nao any hoe fatatsika fa reny moteur reny rehefa mirehitra de mampiasa ny hydrogène izy mampiasa ny rivotra izy de le lasantsy fa ampina le hydrogène lasa mirehitra be zany anatin'le moteur dia iny mirehitra be lasa gaz indray le zava-rehetra dépôt rehetra mipetrapetraka any anaty any moteur any zany de lasa miamadio de lasa miala le loto lasa mivoaka amin'ny échappement de ireo pièces rehetrarehetra zay sarobidy sady lafo tahaka ny turbo compresseur ny vanigère ny injecteur ny soupape reny lafo be reny pièces reny de mahavoadio le izy nefa tsy mila mamaha tena vahana tsy tena vahana de lasa inona ny tombontso azo anatin'izay be de be ny tombontso azo raha hitan'izy ataoko hoe farafakely misy 12 ny tombontso azo avy amin'izany hoe manao décalaminage na moteur zany ny voalohany aloha de zay voalohany madio tsy zavatra zava-dehibe zany hoe manana moteur madio tsy nety ivelany ihany fa hatrany anatin'ny moteur zany dia madio tsara ny anaty moteur anao hatrany amin'ny fivoahan-tsetroka hatrany amin'ny échappement zany nefa tsy mila vahana le moteur zay zay le vokatsy le gaz zay tsy mirehitra tsara le izy de may daholo le izy may daholo le calamine any anatiny de lasa gaz le izy de lasa madio le moteur tombontsoa ngeza be zay fanana moteur madio nefa tsy misy famahana tombontsoa faharoa de zao hoe tsara foana manana réflexe ohatran'izao hoe alohan'ny eritreretana hoe reo pièces resako tamy voalohany teo hoe turbo compresseur ny vanigère ny sonde lambda reo pièces lafolafo anaty moteur rehetrarehetra reo de lafo be alohan'ny eritreretana anolona azy zany de ny zavatra tokony atao voalohany de androloso de diovina fa mety vokatry ny loto fotsiny de miteraka olona be de be ao anatin'le moteur de vahaolana voalohany zany alohan'ny fanovana pièce de tsy aloha manao décalaminage izy zany tombontsoa faharoa zay toy zay tonga de vidy pièce na 6 millions ohatriny ny vidina pièce tsy aloha hoe manao décalaminage tombontsoa fahatelo de zao tsika moa anatina crise am'izao fotoan'izao zany de ahoana ny tômobily zany zavatra tena fitaovana zany ampiasaina foana zany kanefa rehefa simba koa zany tena mandany vola zay moa mahatonga an'io arena homan-karena fa misy am'izao teknôlôjia vaovao zao de ahafahana mampiena ny teti-bola fikolokoloana na fanamboarana ny fiara ny fanadiovana amin'ny alalan'ny décalaminage io satria ny zavatra misy atao amintsika zany de am'izao fotoan'izao de mora rakotry ny calamine ny moteur ny antony de maro be voalohany ny etintsika zany de be de be ny embouteillage de mandeha première deuxième troisième reny zany tena miteraka calamine ny mandeha de mijanona reny zany tsy mahatsara tsy mahasalama moteur ny kalitao ny carburant tsika tsy le fomba fitondrantsika nandray tsika satria mitsitsy lasantsika de manao abat régime de le abat régime reny zany tsy tokony efa atao deuxième mbola taritiny troisième taritina quatrième efa tokony atao troisième le vitesse de reny lasa miteraka calamine reny zany hoe mora maloto indrindra zany ny fiara mbe eto aty an-tanàn-dehibe zany de tena mora tratry ny décalaminage io noho zany satria le olona zany le olona tsy afaka ialana zany fa
nefa ny raha atao zany le izy efa atao matetika zany le izy da say miaina ny teti-bolanao miaina ny vola mivoaka amin'ny fanamboarana fanaovana entretien moa fitenitsika azy na fikolokolona le fiara reny. Tombontsoa faefatra dia rehefa voadio le izy de ohatrany madio azy de miverina amin'ny laune indray ny fiodin'ny moteur anao, miverina amin'ny laune indray ny tanjaky le moteur anao. Raha resaka teknika zao hoe mahazo hatramin'ny folo isan-jato any ianao resaka couple moteur ny fitombony lerina moteur zany ny moteur anao lasa misouple vao manomboka amin'ny accélération tonga de mahazo le izy satria tsisy tsetsitsetsina tsony any anatiny any dia lasa miaina koa zany hoe ampanne satria voka le loto zavazaka be le vokatry atao raiky le loto zany de mety miaina koa ny panne. Zay ny tombontsoa faefatra. Tombontsoa fahadimy de zao miaina ny lasantsy na ny gasoil lan'ny fiaranao rehefa manao décalaminage ianao ary ny fiainana io mety hatramin'ny folo hatramin'ny 500 isan-jato inona ny dikan'izany. Ohatra zany ianao zao hoe manao plein manao plein na réservoir ianao zao de mety ahatonga anao hatrany amin'ny 500 km hatramin'ny 200 km amboniny no le teo aloha raha vita décalaminage moteur anao zany azony miaina zany ny vola mivoakanao am'le resaka ny lasantsy efa miakatra moa ny lasantsy ny gasoil amin'izao fotoana zao de zany koa ahafahana mampiana ny vola mivoaka am'ireny lantsika am'ireny. Ny tombontsoa fahaenina dia ho an'le fiara indrindra ny gasoil zany le mamoaka setroka be reny de miaina le setroka voakany afaka miaina hatrany amin'ny 700 isan-jato any ny setroka voakany reny fiara reny. Dia misy tombontsoa manaraka amin'atin'izay moa de le tombontsoa an'ny tontolo iainana tsika moa amin'izao fotoana zao de misy an'le atao hoe mihamafana zao tontolo zao de be mivokatratran' zany maintany orana tondra-drano mihamafana be ny andro vokatsy le atao gaz à effet de serre zany hoe zay le gaz zany manafana an'izao tontolo zao de zava-doza koa ny ateraka zany kanefa io fiara io anisan'ny mitondra be dia be mampiana zany gaz à effet de serre zany dia mba mampiana an'izany ary koa misy amin'ny vokatsy lay setroka zany le setroka vokarin'io fiara io dia misy setroka zany le tsy mirehitra tsara le izy le tsy mirehitra tsara iny zany raha mirehitra tsara de CO2 gaz carbonique zany no mivoaka fa rehefa tsy mirehitra tsara de CO monoxyde carbone na hoe NO monoxyde d'azote zany tena ho an'ny fahasalamana zany tena ratsy be ho an'ny fahasalamana. Ny zany hoe azo lazaina raha mitondra fiara zany mila mitonga saina am'zany hoe ianao no mitondra fiara nefa ny fitondranao fiara lasa miteraka ny fahasalamam-bahoaka zany atsika mandeha zany mandefa setroka nefa le setroka avoakan'le fiaranao makarary olona miteraka aretin'olona manana olana amin'ny taovam-pisefona ny olona no vokatsy le setroka zany de zany miaina daholo zany raha ohatra atao le décalaminage. Tombontsoa fahafito zao raha ohatra anao manao décalaminage de amin'ny ateliernay de amin'ny carbone clean Madagasikara dia azo atao tonga de ataonay maimaimpona ny valise diagnostique anao zany hoe manao diagnostique zany tonga de jerena daholo hoe inona tsy mety ao anatin'ny tobilo io tonga de atao maimaimpona zany zao efa vola be zany fa raha fakely anao lany hatramin'ny 3 alina na hatrany 7 alina ariary zany manao resaka diagnostique fotsiny tsy hoe manamboatra zany fa mamantatra surtout reny le tobilo électronique reny zany dia raha manao anao zany de jerena maimaimpona zay. Tombontsoa fahavalo de zao ianao raha mividy manamboatra fiara zany mividy fiara zany vola be vidina fiara zany kanefa raha vola lany am'le manao décalaminage zany kely varavety nefa mahatonga ho lava andro iainana le moteur anao ela be anao la vola lasa hoe mikitika moteur am'izay raha ohatra ka tena mahavatra zany ohatra ny hoe fahavarina manao ny mahazatra tsika hoe vidange zany fa tokony hoe tsy manao vidange fa tokony manao décalaminage koa raha ataontsika raha manao vidange ny telo ianao de tokony manao décalaminage indray mandeha de raha vatra anao zay de lava andro iainana ny moteur anao zany hoe le volana totonao tao zany mba maharitra mba miteraka fifaliana ao anao fa tsy vetivety de simba sady le vola be lalinao ny vidianana le fiara. Tombontsoa fahasivy de tianao zany hoe raha ohatra ianao ka tsy manamboly ohatrina moa zany mbola satsika moa vitiny rehefa manaraka fa aveo tsy manamboly ianao de zao raha ohatra ianao mitondra mpanjifa folo dia ataonay maimaimpona ny ino izy tao décalaminage nao. Tombontsoa fahafolo dia raha ohatra isika mahavatra manao le décalaminage amin'ny voalohany raha tena mbola tsy natao mihitsy aloha de misy natao hoe décalaminage curatif zany hoe tena amin'ny voalohany zany maloto be fa ela be mbola tsy nanao an'izany mihitsy le moteur de tena maloto be de zany tsy maintsy atao aloha zay le curatif zay zany fa raha fakely ny adiny iray
zany décalaminage adiny iray zany a de fasina gazy any amin'ny 20 litatra ny anatiny any mandritra ny adiny iray dia zay vao tena mety afaka daholo le loto hoan'ny anatiny any zany fa ohatra kosa efa natao efa manao foana ianao zany lasa préventif fiarovana sisany atao de am'zay fotoan'zay gazy atsasaka zay fotsiny de efa mety madio ny moteur satria fa atao matetika le izy zany tombontsoa zany izy tombontsoa anao zany zay de mena koa ny volany zay ny vola avoaka zany satria tsy atsasaka ady lasa mena atsasany efa manao préventif ianao de tombontsoa fa 1/10 dia ny mora ny fampandahinana ny fiaranao rehefa ny visite technique any an-dafy moa tena sarotiny be mihitsy amin'ny resaka io zany fa vao miditra ao ny tomobilinao de efa tonga de refesina ny hoe inona ny karazana gazy avoaka an'ity de firy de efa misy norme tsy maintsy arahana zany tsy maintsy latsaka zao tsy maintsy latsaka zao de vao mihoatra an'iny le fiaranao de tsy lany visite ianao tsy lany visite de tsy maintsy décalaminena le moteur zay moa ny any an-dafy zany tonga de tsy maintsy atao le décalaminage ianao vao lany visite zay vao avero ndray le visite technique tonotsika moa zany mbola sy tena petraka tsara zay lalàna zay nefa za zany mieritreritra hoe tokony efa apetraka am'izay zany lalàna zay satria azo atao tsara ny mampianatra ny gazy reny mba ho fitandrona ny fahasalamam-bahoaka dia tombontsoa faha 12 angamba resahako hoe ny tarifa ny vidiny anaovanay am'izao fotoana zao de mbola tarif de lancement zay moa anatina groupe frantsay moa zany misy anay fa mbola mora aloha izany zao zay vao manomboka mampafantatra n'lay décalaminage reo zany misy tombontsoa 12 farafahakeliny zay anetanako anao hoe ataovy ny décalaminage na moteur anao fa tombontsoa ho anao ho an'ny vahoaka koa izany raha raisina daholo zay nambaran'ny monsieur Daniel zay tompon'andraikitra sy mpandraraha mahakasika ny décalaminage na moteur à l'hydrogène zay de be mihitsy ireo tombontsoa zay azo avy amin'ny fanaovana ity décalaminage na moteur ity araka nambaranao teo hoe vao ianareo irery eto Madagasikara no manana ny fitaovana io raha ohatra ve ka misy olona izay te hiara-iasa aminareo te hanana an'izay fitaovana izay ihany koa azahoany anankiray mety hoe ho azo manokana anankiray koa mety hoe ahafahany manitatra ny am'izay mety ho fiariny azo atao ve zay moa zay no manaparitaka exclusif distributeur exclusif ny marque carbone clean eto Madagasikara de raha misy manampanirina hiara-iasa aminay de afaka manantona anay izy ny azona manantona anay zany dia ny téléphone raha tel 033 11 037 04 033 11 037 04 raha telma 034 88 474 39 034 88 474 39 raha Orange 032 80 340 09 032 80 340 09 manana site web zay hoe www.carbone clean Madagascar dia tsy mpanizina manasaraka azy telo www.carbone-6 zany carbone-6 clean-6 madagascar.com de raha ohatra moa ianao kosa hoe mieritreritra hoe asa tsy vidy an'izany lafo kosa aloha le matériel zany dia azonao atao tsara ny tonga de ny any fiarako any no tiako atao ny décalaminage dia miantso andreo raha laharanareo anao maka rendez-vous dia aty amin'ny atelier-nay zany le 033 11 037 04 na 034 88 474 39 na 032 80 340 09 dia atao maka rendez-vous satria tsy maintsy adindray ny faravakely ny fanaovana azy de mba tsy lahatra zany ny olona mba dia atao afaka maka rendez-vous anao amin'ny site io koa de afaka maka rendez-vous anao anatiny raha ohatra moa mbola mety misy malina anao fofo ihany moa zavatra nambarako teo zany efa bebe ihany koa ny zavatra efa voalaza teo de raha miditra amin'ny site io anao de misy boky ao azonao alaina maimaimpona mampiditra ny adresse mail anao ao ianao amin'ny carbone clean madagascar.com dia misy boky eo tout sur les décalaminages de azonao alainao de ao daholy voavaly ao daholy zay hoety fantarina mipetraka any aminao ny fiarako efa zao ve de mbola mety voavaly ao daholy ny famaniny na ahoana ovy na aiza otrina efa voavaly ao anatin'ny boky io daholy dia azonao jifaina maimaimpona anatin'ny site io zany hoe carbone clean madagascar.com ina daholo ny karazana moteur afaka atao décalaminage raha vao misy moteur hoe mihinana lasantsy na mihinana gazole zany de azo atao décalaminage daholo manomboka amin'ny
moto zany. Ny moteur mandeha essence zany, moteur mandeha diesel zany, ny engin reny zany, na sambo zany, na aéroplane zany, rehefa misy moteur misy explosion zany, na misy combustion interne, misy firetana zany, dia azo atao décalaminage avokoa. Aiza no misy ny atelier anareo? Raha ny aty aminay zany ny atelier misy anay zany dia tia Ambodiady. Tsotran'izay zany dia atao izay tongavanao amin'ny FJKM Ambodiady. Vaovao aty Ambohimanarina zany misy lalana koa tongavanao na anao avy aty Anosoa. Dia eo no mitsofoka eo no misy lalakely raha mety makany vato anao dia miakavy eo. Misy lalana makany tsy makany Anosoa fa mandrapatonga anao aty Ambodiady. Raha avy any Mididy kosa anao dia eo misy fiakarana maka aty Ambodiady. Atao tongavanao FJKM Ambodiady dia eo no miantso ny 03311 037 04 na 034 88 474 39 na 032 80 340 09. Na afaka mijery koa raha mampiasa GPS moa anao zany dia amin'ny site tonga dia arahanao fotsiny dia tonga eto amin'ny atelier anay ianao. Fa eo ny repère tsotra zany eo amin'ny FJKM Ambodiady vaovao. Efa maro ve nanao anty décalaminage ity dia ataontsika inona ny tomberina azonao eo avy amin'ny olona izay efa nanao izany? Zavatra hita aloha zany izay olona nanao rehetra hatramin'izay zao zany dia nahita hoe tonga dia ndiova. Tonga dia natsapa zany nisy fiovana. Dia mitanjaky ny moteur aloha zany tena henoko hatramin'izay. Tena hoe vetivety tena hoe niova le moteur. Niova ihany nitanjaky le moteur. Zay le resaka hoe miverina amin'ilony le puissance l'automobile. Raha miresaka ity fanaovana décalaminage moteur ity sika nanomboka oviana no nisin'izay teto Madagasikara? Ny carbone clean Madagasikara zany dia nanomboka tamin'ny voalohan'ny volana janvier teo. Fa vao nanomboka moa tsika dia trasan'ny confinement iny zany dia najanona le activité aloha fa sao zany vao manomboka indray zay mampafantatra azy ny olona. Satria izy ty teknôlôjia vaovao dia tena mila ampahafantarina satria tsy fantatry ny olona ny fisian'izany. Tena rengana ny olona no tsy fisian'ny fahalalana. Zay olona resahana ve misy an'izany satria tsy fantany le satria zava-baovao tokoa le teknôlôjia dia izany moa no ampahafantarina. Izany koa nisaorana anareo amin'ny fiaraha-miasa tahaka izao satria ilaina mampafantatra ny vahoaka zavatra mahasoa ho azy. Mety azo fantarina ve ohatrinona eo no fantaniana anaovana an'izay resaka décalaminage na moteur zay? Voalohany indrindra moa zany raha ohatra manam-pikasana ianao maniry ianao mba azo ny tombontsoa 12 fa raha kely no le resahako teo azo amin'izany hoe manao décalaminage na moteur zany dia ny azonao atao voalohany dia na anao miditra amin'ny site www.carbonecleanmadagascar.com na ianao miantso anay maka na dia ao ianao afaka maka rendez-vous anatin'le site na miantso tonga dia maka rendez-vous mivantana dia rehefa tonga aty ianao zany mbola sy natao mihitsy ny décalaminage misy moteur anao dia farafahakeliny zany mila atao adiny iray. Io indray arakaraky ny habe le moteur zany. Arakaraky ny habe le moteur mety adiny iray sy fefany na adiny iray sasany na adiny roa naovana le décalaminage. Dia rehefa tonga aty ianao mahazo rendez-vous ianao zany dia tonga aty amin'ny atelier. Rehefa tonga aty amin'ny atelier ianao dia atomboka ny traitement. Alohan'ny tongavanao aty dia efa tsokony asianao lasanty zany na gazole le fiaranao ampy anaovana le traitement. Ohatra hoe traitement na adiny iray zany dia lasanty afahana mihodina adiny iray eo le fiaranao. Dia omaninao zay satria rehefa alefa le traitement dia tsy mijanona intsony. Dia rehefa alefa eo zany ohatra ataontsika hoe traitement adiny iray. Ny traitement adiny iray zao andefasana gaz hydrogène 27 litre ao anatiny. Dia ny sandan'izay zao mbola tarif promotionnel menay dia 200 000 ariary. Na 1 million de francs zany manao azy adiny iray zay. Dia zay zany atao hoe traitement curatif. Fa rehefa natao izy avy eo dia isaky ny 10,000 Israël kilomètre na 15,000 kilomètre dia miverina aty indray ianao manao le hoe traitement préventif. Dia amin'izay fotoan'izay atsasakadiny fotsiny. Dia mety vita ilay traitement préventif dia amin'izay fotoan'izay izy dia te 650 000 francs telo alina sy ray hetsy zany dia amin'ny atsasaky ny gaz eo amin'ny 1 litre teo zany gaz atao dia efa madio indray le moteur anao. Dia ohatran'ny fanaovana vidange zany. Vidange ianao manao isaky ny 5,000 km na 10,000 km fa ny décalaminage tokony atao isaky ny 10,000 Israël kilomètre. Zany zay izy maka rendez-vous ianao mitondra lasantsy ianao na gazole dia mitondra vola farafahakeliny zany na 200 000 ariary. Rehefa atao fa manverina fandroana dia fa telo alina sy ray hetsy ariary no alohanao.
Maraparina sady ny amin'ity fandarana ity sika inainko no zavatra tsara mafisina na tokony mbola ho ampahafantarina ny olona mahakasika an'izay resaka décalaminage moteur hydrogène zay. Ny zavatra tsara ampahafantarina ny olona aloha zany dia zao hoe lafo be ny fiara, lafo be ny vidina fiara. Zava-dehibe zany hoe fikojakojana fiara zany. Mety mbola tsy fantatrao hatramin'izay, mety mahazatra anao hatramin'izay dia ny hoe manao vidange. Fa tadio tsara fa zany hoe vidange dia ny tapany ambany moteur ny diovina. Fa rehefa manadio ny tapany ambany dia tsara koa tokony diovina ny tapany ambony. Hatramin'izay tsy nisy ny teknôlôjia zany. Amin'izao fotoan'izao misy ny décalaminage à l'hydrogène dia manentana anao hoe diovy ny tapany ambony ny moteur anao satria ao ny tena isehony ny firetana ngeza be. Dia ao misy miteraka setroka ao dia miteraka famaintisana ao dia lasa mihamaloto le moteur anao dia efa mihamaloto le moteur anao dia mila diovina le moteur anao mba ampiverina indray le performance ozy izy ny teny frantsay zany sy ny ampiena ny consommation anao. Dia faharoa manaraka an'izay ny hoe rehefa mitondra le fiara ianao ny fiara io dia zao ianao io mifandray koa aman'olona dia indray tena misy fiara tena manetroka be manampinorona misy ny olona rehefa mandalo zany mba fandraisana ndraikitra koa zany satria reny setroka avoaka ny fiaranao reny dia manana fiantraikany ny fahasalaman'ny olona dia mba tsy rariny ihany hoe tsika nitondra fiara nefa dia itsika koa mbola miteraka olana ny fahasalaman'ny olona any amin'ny taovam-pisefona any koa dia manentana anao efa misy ny teknôlôjia vaovao zao fanaovana décalaminage andao anatona manatona anay 033 11 037 04 034 88 474 39 na 032 80 340 09 ho an'ny mpitondra fanjakana koa dia efa mba manaitra ihany zay zany zao fotoan'izao hoe mba fa tokony misy koa zany norme apetraka norme apetraka rehefa ny visite technique any ohatra hoe mba ny tomobile zay azo refesina misy natao au passimètre mantsy au passimètre io azo andrefesina ny kalitao ny setroka avoaka ny fiara ka efa misy norme reny any andafy tena mienjana be misy le norme zany norme euro 6 euro 5 ohatr'izany zany dia voalatsaky ty norme ty mihoatra nyty norme ty dia tsy lany misy le fiara ary ndraindray moa mety zany le mahatonga ny fiara misesika ty amitsika satria zany rehefa tsy lany visite any le fiara zany dia mitombitsika tsy tombitsika malalaka le fampiasana le fiara tsy ara-dalàna zany dia manentana fanjakana koa zany hoe tokony mba sao dia fotoana koa zany mba eritreretana miatsahana lalàna mikasika ny famerana ny kalitaona gazy indrindra le gazy manepotra gazy manimba fahasalaman'ny olona ireny satria efa misy koa ny teknôlôjia ahafahana mampiaina ireny dia zay ngamba ny afatra hito ngeza be ho an'ny mpiaina dia efa manasa anareo andramo aloha fa zavatra tsara ny mahafinaritra manao le décalaminage tena mahasoa miteraka fifaliana ho anao zay tompony rehefa mitondra azy dia anao hoe miova fiarako zany. Ia dia hisoratsika indrindra Andriamatoa Randria Mananjara Daniel mpampianatra mpikaroka eny amin'ny polytechnique Votovorona sady mpandrarà amina resaka décalaminage moteur à l'hydrogène. Izy no vahintsika nampafantatra mahakasika an'izay resaka décalaminage moteur izay tamin'ity fandarana kristiana mifampandroso ity miraso indrindra tompoko. Dia misaotra betsaka ny anao rahalahy Edouard nandray anay teto amin'ity fandarana ity dia misaotra ny mpiainy koa nanaraka izay mba fampianarana sy fanazavana sy fampahafantarana tsotsotra mikasika an'itao décalaminage moteur izay. Dia raha mbola misy zavatra tianao anontaniana mikasika an'izay dia afaka mijery ny tranokalanay ianao carbone cleaning madagascar.com. Ankasitrana ihany koa isika rehetra mpiaino izay mbola manaraka hatrany ny onjam-peno radio Vomasoa ho anareo izay mety maniry ihany koa te hifampizara ao anatin'izao fandarana kristiana mifampandroso izao mety misy zava-tsoa izay anananao tiana ho zaraina ho an'ny mpiaino ny radio Vomasoa ihany koa afahantsika mifampitantana dia azonao ataony miantso ny tompona ndraikitra manontany ny andinindininy any amin'izay fomba ahafahana miditra ao anatin'izay fandarana izay dia ny 034 034 97 769 32 034 97 769 32 na ny 033 28 562 77 033 28 562 77 na ihany koa manoratra amin'ny mailaka euramiarinjatovo@gmail.com na Edouard Ramiarinjatovo EDOUARD ramiarinjatovo @ymail.com email.com
na amin'ny FB moa zany a dia Edouard Miarjatovo. Dia zay no ametrahana indray ny mandrapiresaka sy mandrapitafa ho aminao mpiain'ny radio vaovao Masoa. Kristiana mifampandroso. Fandaharany radio vaovao Masoa iandrekita ny miaramila amin'ny fahamarinana Edouard Miarjatovo. Ko dia aoka isika hiezaka hitady ny momba ny fiadanana sy ny momba ny fifampandrosoana.